Atsika rehetra Tanarivo sy ny manodidina. Ny fiangonana Evangelika Chaîne dia manolotra ho anao FIHAONAM-BE fandraisana hery, FIHAONAM-BE fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Fa hono tenin'Andriamanitra ary ny tanan'i Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Te hita fiovana sy fahagagana lehibe ve ianao izay tena tsy mahazatra mihitsy? Ity ny fotoana sahaza ho amin'izany izay rahanao amin'ny fiangonana Evangelika Chaîne dia ny Bishop Patrick sy Révérend Phare Andrianarivo. Misy mpanompon'Andriamanitra lehibe ihany koa nasaina ho amin'izany les pasteurs Jocelyn Ranjarson, apôtre Michael Daniel ary pasteur Ertine Andriarmalala. Tongava rehetra amin'ny fiangonana Evangelika Chaîne eo amin'ny Rex Andona Lakely isaky ny talata sy larobia ary ny alakamisy samy amin'ny 10 ora sasany arivo ka hatramin'ny 1 ora sasany mandritra ny ray volana dia ny volana Aogositra ho avy izao. Eny Tanjombato kosa dia ny talata sy ny zoma amin'ny 10 sasany ary ny larobia amin'ny 2 ora sasany. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory, tsy misy porofo izahay, tsy misy vidipidirana. Tongava maro. Dia faly miara-bantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Chaîne ao anatin'ity fandaharana ity. Misaotranao manokana izay safidy anjony fandaharantsika eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny fotoana tahaka an'izao izay noko tanteraka fa mampahery ary mitondra soa anao. Misaotra ihany koa manasa ireo namana sy havana anaraka ny fandaharantsika amin'ny fotoana tahaka an'izao eto amin'izao fahitalavitra izao. Inoko fa raha ohatra ka ameana minitra vitsy fotsiny ianao mba hizarany aminao fampahirizana ten'Andriamanitra foy dia tsy hanenenanao fa hitondra soa sy hery ho anao manokana. Ety am-piandohana dia te-hampafantatra anao voalohany mikasika ny amin'ny fotoana lehibe izay karakara ny fiangonana Evangelika Chaîne amin'iny volana Aogositra iny, izany hoe manomboka ny fahavalo ny volana Aogositra, izany hoe ny tena marina 9 Aogositra zany fa 7 volana Aogositra 9 10 11 dia mitondra rehefa avy eo 16 17 18 dia hatrany 23 24 25 dia izy fotoam-bavaka lehibe izay karakarain'ny fiangonana Evangelika Chaîne mandritra ny volana Aogositra izany, izay iresantsika mikasika ny amin'ny hoe FIHAONAM-BE fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Io dia fotoana isan-kariva amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 sasany etsy amin'ny fiangonana Chaîne eo amin'ny cinéma Rex Andona Analakely isan-kariva izay tena hoe azo ny antoka tanteraka fa hanovany fiainanao. Misy mpanompon'Andriamanitra maro izay nasaina mivady hiaraka aminay ifandrimbona aminay ao anatin'io fotoana io ifandimby zany. Eo izahay mivady ny tenako Bishop Patrick dia eo Révérend Phare Andrianarivo dia eo ihany koa pasteur Jocelyn Ranjarson, apôtre Michael Daniel izay lehibe an'i Rema ihany koa moa zany dia eo ihany koa pasteur Ertine Andriarmalala izay lehibe an'i fiangonana vaon'ny olo koa. Eo Révérend Dimy Andriasson izay ao amin'ny CPV eo Bishop Lalaina sy FC Nemantreza. Izany hoe misy mpanompon'Andriamanitra maro ao izay ifampizara aminao tenin'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra izay nono tanteraka fa hanovany fiainanao. Izay mahatonga leloha hevitra hoe FIHAONAM-BE fandraisana hery, atao inona le hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Ahoana moa ny hoe fahagagana tsy mahazatra? Ao amin'ny boky ny Asan'ny Apostoly toko 7:10 ka 9:1 dia izao lazain'ny ten'Andriamanitra hoe ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Hoy tamin'ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra nanao fahagagana tamin'ny alalan'ny mpanompony. Ka eto koa misy mpanompon'Andriamanitra maromaro izay ifandimby, izay efa mpanompon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahasoavana, manana traikefa ary efa ela tamin'ny fiarana tamin'Andriamanitra, izay inoko tanteraka fa hitondra soa anao satria ampiasa azy ireo Andriamanitra hanao fahagagana lehibe maro izay tsy mahazatra hitranga eo amin'ny fiainanao. Raha mamaky tsika amin'ny baiboly teny Eglise dia zao ny voalaza amin'ny baiboly teny Eglise ao amin'io Asan'ny Apostoly io ihany toko 7:10 dia ny 2:1 dia zao ny teneny. Misy version vitsivitsy reto vakiako aminao. Ny anankiray aloha dia nety vakitsika ny version New Living Translation NLT zany. God gave Paul the power to perform unusual miracles. Izany hoe Andriamanitra dia nanome an'i Paoly hery mba hanao fahagagana tsy mahazatra.
zay ny antony ty fotoany ty hoe Andriamanitra efa namehery andreo mpanompondreo name anay fahasoavana mba hanao fahagagana tsy mahazatra ho an'izy ho anao vahoaka an'Andriamanitra. Andriamanitra tena vonona anao zava-mahagaga amin'ny fiainantsika. Misy olona mantsy indray miteny hoe efa lasa ny andron'ny fahagagana ary tamin'ny andron'i Jesosy zany fa tsy misy tsona ankehitriny. Mamelahy hiteny aminao Jesosy Kristy dia tsy miova malisy an'io ary mandrakizay. Ary zany zavatra teneny zany dia tsy mitombona raha baiboly. Ny antony dia zao raha misy milaza hoe tsisy tsony ny andron'ny fahagagana. Ao amin'ny tontolon'ny fanahy dia tsy miexista ny lasa sy ny hoavy fa ankehitriny temps présent ihany. Ny antony dia zao any an-danitra dia tsy misy masoandro mihodina, tsy misy tany mihodina, tsy misy masoandro, tsy misy volana sikitana. Andriamanitra no fahazavana any an-danitra. Ary ao amin'ny tontolo fanahy zay misy an'Andriamanitra dia tsy misy ny lasa ary tsy misy ny hoavy fa temps présent. Zay ny ao amin'ny tontolon'ny fanahy, zay ny any amin'ny lanitra, zay ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ka raha mitentsika hoe taloha dia ohatra ny tehitentsika koa hoe Andriamanitra zany mety efa miantitra satria efa taloha zany. Fa Andriamanitra tsy miova. Raha ndeha ataoko ohatra hoe amin'ny enina zao ohatra, ndeha ataoko ohatra amin'ny 9 ohatra zany dia io amin'ny enina io tsy mihetsika eo ny famantaranandro. Tsy hoe tsy lasa amin'ny enina sy dimy amin'ny enina sy fefy ohatra, tsy mihetsika eo satria constant, satria tsy misy hoe tany mihodina, tsy misy hoe masoandro, tsisy an'izany. Ety an-tany no misy ny volana sy ny masoandro ary ny kintana fa ny an-danitra tsy misy. Any tsy misy an'izany. Ka raha miresaka Andriamanitra isika, Andriamanitra tsy miantitra sady tsy misy lasa sy ny hoavy fa izy ry adray ro mandrakizay. Tsy mety antitra izy ary ny taonany tsy ho tapitra satria tsy misy andro any an-danitra. Tiako teny amin'izany dia zao, raha toka zay no izy dia tsy misy zany no hoe efa lasa ny andron'ny fahagagana satria Andriamanitra no manao fahagagana. Ozy hoe ary Andriamanitra no fahagagana tamin'ny tanan'i Paoly. Dia zay Andriamanitra manao an'ilay fahagagana fa mampiasa ny mpanompony izy. Dia tahak'izay koa amin'ity fotoana ity. Be da be ireo fahagagana izay efa nataon'Andriamanitra raha tamin'ny andro taloha, zany hoe miresaka ny zavatra nitranga tetỳ an-tany isika. Tamin'ny andron'ny Abrahama, tamin'ny andron'ny Noa, tamin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ny andron'ny Davida ary Isaia, sy ireo mpaminany maro sy mpanompon'Andriamanitra lehibe maro tamin'ny testamenty taloha sy tamin'ny andron'i Jesosy taty amin'ny testamenty vaovao ary ireo apôstoly maro. Reny olona ireny no ny fandimby mety maty. Fa Andriamanitra tsy mety maty. Ka raha toa Andriamanitra no fahagagana, hitantsika tsara fa zavatra hafa mihitsy nataony tamin'ny Abrahama, zavatra hafa koa ny zavatra nataony tamin'ny andron'ny Mosesy. Tena misy mirakla tsy mahazatra mihitsy. Misy zavatra nefa tsy hitan'ny Mosesy fa hitan'ny Abrahama. Misy zavatra koa nefa hitan'ny Mosesy, tsy hitan'ny Mosesy fa hitan'ny Josoa. Dia tahak'izay misy zavatra hitan'ny Josoa fa tsy hitan'ny Noa, misy zavatra nefa nampanaovin'Andriamanitra Noa fa tsy nampanaoviny an'i Josoa. Zany hoe Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mety lany zava-baovao ary manao zavatra tsy mahazatra foana. Mamela amaky ny andin-tsoratra masina hoe Andriamanitra no fahagagana lehibe maro tamin'ny tanan'i Paoly io amin'ny baiboly teny Eglise ihany fa amin'ny version anankiray hafa indray. So indray lazain'ilay ten'Andriamanitra amin'ny version teny Eglise ilay izy fa version King James hoy izy hoe God wrought special miracles by the hands of Paul. Zany hoe Andriamanitra dia nanao miracle spécial. Ino moa no atao hoe spécial? Zavatra miavaka tsy mitovy amin'ny hafa. Andriamanitra ozy izy nanao miracle spécial tamin'ny alalan'ny tanan'i Paoly. Zay ny antony le fotoam-bavaka isakarivo amin'ny fiangonana Chaîne hoe isak'alahady hariva hoe miracle spécial. Ka amin'ity indray mandeha ity dia tsy lahady hariva ihany Andriamanitra nanao miracle spécial amin'ity volana aogositra ity fa mandritra iray volana aogositra isakarivo amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 sasany, talata larobia alakamisy isakarivo mandritra ny volana aogositra. Eny an-Tanjombato ihany koa dia misy ny fotoana rehefa talata sy larobia sy zoma. Ny talata sy ny zoma dia amin'ny 12 sasany fa ny larobia kosa dia amin'ny 2 ora sy sasany. Andriamanitra hanome anao hery ary no fahagagana lehibe tsy mahazatra eo amin'ny fiainanao. Amin'ny version anankiray izy dia mahafinaritra kokoa hatrany ny zavatra lazainy. Amin'ny version ESV zany hoe hoy izy and God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul. Zany hoe Andriamanitra no miracle extraordinaire. Amin'ny version YLT ndray izy teny Eglise daholo zany toy izy hoe mighty work also not common was God working through the hands of Paul. Hoy izy asa lehibe zay tsy mitovy amin'ny rehetra, not common zany hoe tsy ohatry ny zavatra efa fahita no nataon'Andriamanitra
tamin'ny alalan'ny tanan'ny Paoly. Dika zay zany ao anatin'ity fotoana ity Andriamanitra hiasa amin'ny alalan'ny tananay, amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny pasteur Jocelyn, ny apôtre Michael, bishop Lalaine, pasteur Ertina, révérend Dimy, reny mpanompon'Andriamanitra, révérend Fara, reny rehetrarehetra reny dia ho ampiasaina Andriamanitra hanao fahagagana amin'ny alalan'ny tanany reny olo reny Andriamanitra, ho an'izy, ho anao. Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra mbola mitohy miasa. Tsy fantatra hoe inona ny fahagagana ilainao. Misy olona miteny hoe ny anareo kristianina mantsy dia ilana fahagagana daholo ny zavatra rehetra. Mamela hiteny aminao ny fiainana dia ara-panahy. Azy eritreretina fotsiny fa lojika ihany ny fiainana dia izay zavatra misy eo ambony tany. Tonga amin'ny fitenin'ny olona hoe manana ny tongotro mipetraka ambony tany fa za tsy olona mitsingevaheva za. Tena mila azonao fa ny fiainana dia ara-panahy. Ity ny zavatra teneniko antsika. Isika olombelona na iza na izy. Isika nge tsy vatana e. Isika dia fanahy na mivavaka ianao tsy mivavaka. Isika olombelona dia fanahy. Isika dia olona fanahy. Fanahy isika fa tsy vatana. Fa saingy nampitafiana vatana isika. Inona ny antony nampitafiana antsika vatana? Mba hahafahana mipetraka eto ambonin'ny tany. Tsy misy zavatra afaka mipetraka eto ambonin'ny tany raha tsy misy matière na hoe matériel hipetrahany. Zay mahatonga anao tsy mahita devoly mandehandeha na anjely mandehandeha na Jesosy mandehandeha hoe fa Jesosy fanahy. Fa tsy maintsy mitafy vatana zay vao afaka mandehandeha hita maso ety ambonin'ny tany. Ka isika dia fanahy. Ny minitra miala amin'ny vatanao ianao, zany hoe ny fanahinao le tena ianao zany. Dia ny dikan'izay tsy afaka mipetraka ety ambonin'ny tany intsony ianao. Tsy afaka mipetraka ety intsony ianao. Fa tsy maintsy ianao na ianao makany amin'ny afobe ny fahaverezana na ianao makany amin'ny lanitra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka mila avontsika fa ny fiainana dia ara-panahy. Tena ara-panahy ny fiainana. Raha mieritreritra fotsiny ianao hoe satria nianatra, satria manam-bola, satria za zao ny tompon'ny fahefana, na za manam-pahefana, na za malala olona manam-pahefana, dia tokony eto fotsiny ny fiainako. Tsia! Raha misy olona ohatra driso, dia tokony hoe tena intelligent, fa misy olona tsy nianatra, fa tena milalao fanafody be mihitsy. Iny olona iny afaka mampiasa hery, tokony hoe herin-demono ohatra, amin'ny tena le olona nianatra. Tiako milaza anao na mahiratsy ohatry ny ahoana azy izy. Ny minitra le olona izay tsy nianatra ohatra ka mampiasa hery ara-panatsita maso, mandrava le nianatra, rava le nianatra. Raha toka tsy fantany fa ny fiainana dia ara-panahy. Dia mantsika mieritreritra hoe ny olona tsy nianatra no mila fivavahana, ny vehivavy sy ny zaza no mila fivavahana. Tsia! Na nianatra no na tsy nianatra, ara-panahy ny fiainana. Ara-panahy ny fiainana. Ary manomboka amin'ny fanahy ny zavatra rehetra satria isika dia fanahy. Eo indrindra ny ilantsika zany hoe Andriamanitra miditra atsehatra manao mirakla eo amin'ny fiainantsika. Matoky efa voarainao ny fandaharantsika androany ary ho avy ianao hitaona namana sy ny havana matsakaiza. Ny sakalady dia mbola tsy miova ny fotoanantsika amin'ity volana Jolay ity miresakantsika mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'ny alahady zao dia nampianatra hoe reo zavatra 7 tsy tokony ho ekenao. Dia resaka indray reo zavatra 7 tsy tokony atahoranao. Ary nyresaka hoe afaka manova zavatra ianao na inona amin'ny alalan'ny vava. Ny zavatra maro nyresa ary tena nanova fiainan'olona maro. Betsaka ny olona izay afaka tamin'ny fanandevozan'ny tahotra. Maro olona izay intizy teo nahita fiovana, fampahirezana, nanatrika an'ilay fotoana, nahazo hery vaovao indray. Ka manasanao zay ho avy isaky ny alahady. Ny etsy am'raiky sy andonana kely dia rehefa alahady misy fidirana amin'ny 9 maraina, dia misy amin'ny 7 sasany, dia amin'ny 5 indray, dia amin'ny 10 sasany. Zany isaky ny adiny ray sasany. Dia misy indray rehefa avy eo ny hariva mirohora sasany, zay fotoana miracle spécial. Dia araky ny teneniko teo rehefa volana aogositra zao zany, misy ny fotoana amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 sasany ao amin'ny raiky ho an'ny tanora. Fa ny amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 sasany kosa ao amin'ny ritsy dia ho an'ny manambady rehetra iza. Ny tanjombady koa ny fotoana ho an'ny manambady dia isan-kalahady rehefa amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 ora sy sasany. Ny tena tanjony dia izao, ny tsika tsirairay avy rehetra na tokantena, na manambady, na tanora, na lehibe dia azo ny fitezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary afaka tena hitombo sy hahatratra ny ohatra ny fahalehibiazana izay naseho an'i Jesosy. Ary matoky indrindra fa nahasoanao ny fandaharantsika. Samy mitombo amin'ny fahasoavana, manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Alenarivo. Veloma tompoko. Atsika rehetra Antananarivo sy ny manodidina. Ny fiangonan'ny Evangelika Chaîne dia manolotra ho anao FIHAONAM-BE fandraisana hery, FIHAONAM-BE fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Fa hono tenin'Andriamanitra ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro
tehita fiovana sy fahagagana lehibe ve ianao izay tena tsy mahazatra mihitsy. Ity ny fotoana saza ho amin'izany izay rahanao amin'ny fiangonana évangélique HERY dia ny bishop Patrick sy révérend Far Andrenarivo. Misy mpanompon'Andriamanitra lehibe ihany koa nasaina ho amin'izany dia pasteur Jocelyn Ranjarson, apôtre Michael Daniel ary pasteur Ertine Andriaromalala. Tongava rehetra amin'ny fiangonana évangélique HERY eo amin'ny Rex Andona Lakely isaky ny talata sy larobia ary ny alakamisy samy amin'ny 5 ora sasany arivo ka hatramin'ny 1 ora sasany mandritra ny ray volana dia ny volana aogositra ho avy izao. Eny Tanjombato kosa dia ny talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany ary ny larobia amin'ny 2 ora sasany. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory tsy misy porofo izahay, tsy misy vidim-pidirana. Tongava maro.